gasy rakoto. Atolotry ny ACM radio anareo zao. Gasy rakoto. Toy vaka-pisarahana. Tantara indray miseho nosoratany Pascal Rakotoson. Ho velomin'ny Louise Ravelso, Ponina, Nanja. Miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rina sy Christophe Rabearmanana. Mandray feo sy mandritra ara-teknika Mamiary Vony. Manatotosa Nanja Razafindrakoto. Efa hainay na dia konokononona aza. Atao fanta-bahoaka mihitsy ny mahampanakanto anareo sy mendrika. Mazava loatra. Hatramin'ny ranokafanay ny diany amin'ny espasy aza anehoanay amin'ny mampiangaly muzika anay. Ny tono sy ny fioany ny rahanay nandrafitra. Aza dedakeo letsy a. Tsisy dedak' izany eo kiry miaina fa hatrany anatinay manontolo ny kiorinany kanto a. Zao no lazaiko andry a. Nampiezaka mihitsy ny ten'le mpampianatra anay izay. Tena tsara ny nataonao, voaja ny gadona, marina ny feo, dedakeriny anao lafa antokafana kinanjo. Tsy ao ny mahaenao anao toy ny ely amin'ny arabe mikotana. Tonga dia nangidony rora. Vokatr'izay hoenry eo moa fa raitra zany raha hira. Sady mandihy zany nareo no mihira. Aiza koa ny abety an'izany. Asiana micro-cravate. Aza daika kia. Efa misy nindra aminay ihany amoaka azy araky ny akantony namoronanay azy. Elange letsy ry Silas be zesta zay ihany. Tsy misy migeste zany fa fahaizanay muzika manontolo mihitsy ny natotonay ao amin'le hira kia. Zoli zany raha hira. Eno ay tsy hiterany anadanay mahay muzika zay fa hoenao ihany zany raha mitehaka. Reto anarana karazan-java-maneno reto zany natao anaran'ny tabla. Tsy ratsy kosa aloha inona avy zao reo anaran'ireo? Santionany fotsiny tononiko amindry zay haindry ihany ny lazaiko. Harmonie, farara, angordao, kabosy, vali, sodina, aponga, korintsana, lokanga, taralila, langorony. Santionany fotsiny reo akia. Ny sifle koa nge mba fantatro hoe. Azotsika soratana koa zany raha ilainy Sifle ina koa no ampiasaina amin'ny mozika aza mampiesiny eo letsy ry Silasy a. Andry mihitsy ny miesony so everindry fa hody tazon'ny polisy fotsiny raha ny sifle ka rehefa manavinavy izy dia sifle no mba tsarotsaroany ny vavany. Ndry mihitsy ny tena tsy ao a. Ny raha fanaony ny avy any anindrana misy ravahan'ny sifle. Tsy ao amin'ny valany misy andry zany ka tsy arakindry dia aza dinoina koa raha ny sioka. Aleo kosa kizy mba izista andro ny angino ny aho kosa ny anontaniako mbola niasa foana ve ianao ty Efa andro ny isaina amin'ny mariazy nay ka mbola hiasa inona foana ry neny a. Mandamindamy mahatsara an'izay ilainy zao zahay sy miendrika. Ny ravaka amin'ny espasy ny jerainay zao any amin'le anao azy. Ary ny any am-piangonana? Izy ihany nanao azy ka hojeriny any daholo zany. Ary ny amin'ny sakafo? Tsy taitra ianao madame Sabina. Lalovana ihany koa ny traiteur.
ny olona nasaina koa tonga daholo lanonambery iorony eny any ahonay mahampanakanto anay sy mendrika zay tsy mivadivady foana zany raha tsy misy hitoviana ny anafana ny lanonana koa ny akamy efavanana am'izany andro ray to azato madamo Sabina ka ataonay mitalakotrokotroka tanteraka aza dehibe doka rery sy lasy zany no mariny na ianao aza tsy avelana hipetrapetraka mihitsy fa entinay mandeha foana amin'io de efa manomana koa zany mpanotra ividiananay baomma ianao ahositra amin'ny vatana de vita ho hitatsika eo moa zany mila kingakinga razavavy mba jereo ihany ty ora fa aza be lamody eo amin'ny fitaratra foana be lamody anga ela maika lavy io mbola ho hitan'lany afitsiko mendrika manoloana amin'ny fitaratra rehefa ivoky ny tranonareo iloza koa any izy fa tsy ho bekena aminy eo ho hitako eo moa zaniko de aiza le vao tsy ho manitra andray efa ao zany manitra foana ny anay sy mendrika kia ny engany tokatrano vao hoe tsy ho manitra fa rehefa tota mitovy amin'ny rehetra ihany ry ngasy lasy fa ho aiza moa nareo mena dareto fa neny zany koa hoe ao sady tsy ao efa voateny teo ny alianay mba ty ahita n'izany ravaka zany koa ary neny tsy rindao ny teny akonako sambany amintsika tokoa ny amoaka mariazy fifaliana tsy sotra zany talentany tokoa ny olona ary neny naseho an'le olona anao ny décoration anay ny sary nandravahany any espasy anaovantsika lanonana io tamin'ny mariazin'olona natao tao tena tsy hitako izay ilazana azy tena marevaka ange zany ry neny mahay mihitsy ry zareo misapo mihitsy raha miaina fa inona moa no antony anaovana décoration raha tsy talenta kia misakafo koa efa nanaovana iandrana fa tsara mafilitra ny ezany vola be ngekinona ny manan'izy roan'izao mariazin'izao fa tiatoka tsisy oatra zany kosa raha kitanotanon-javatra no ivoaka eo mba hanaovokelo ilay akanjoneny mba ho hitako tsy aloto ve ke anaovana andran-dava zao moa hoe tsy mbola hitako angeo neny nanandrana azy indry koa ki manadala andrasa aloha alaina re vikao tsara ary afa anaovako zao manahoana asio an'le kiraroko aloha fa tsy mivoaka tsara mahandreraka koa ndry ity zao izy miaraka amin'ny kiraro sa nositra lokomena koa tsy mbola ilaina aloha zany merci poupette lasa sipa kely mihitsy marina ny reninay to hitako zato madame Sabina hitantana ny zato sanany la takininona ataoko famindrana nisy merci aki poupette hitsangana maty hatramin'ny dadanay ao am-pasana mihitsy mahita madame Sabina lasa misy kely teneny tsara misy fa tsy misy kely ndry zany oko zay fa lany manjo eo ihany ty izy tsy misy kely zany ianao madame Sabina sady manja be foana fa andeha indray tsika mbola vonina oaiza akan'le akanjo mariazy sy lasa foana tsika anamboatra n'le roue de secours eo aloha tsika vo akany mendrika de any mahagaga ianao ty efa nivoaka tany ihany nareo ka inona ny tsy nakanazy mba fepero ihany le tsy nidiry sy lasa fa reraka mbolohany ihany ange lahy zao ny fotoana akanan'le akanjo mariazy ary neny ka tsy maintsy mandeha na imendrika koa aza nge mila makany amin'izay be loatra izay fivezivezena nataonareo zay efa mamaraparana re zay madame Sabine
Tandremo fa masikatikaty raha mandeha mafy iny a. Tandremo. Lozabe fa maty miendrika. Ahoana? Maty ahoana? Maty miendrika ho aho. Maty ahoana koa e? Fa inona no nahafaty azy? Maty miendrika. Dokotera, fonjao dokotera fa torany tia. Zaho vao mitonontono no saiko ka merina anytany indray aho. Fa ahoana nitrangan'ilay izy? Tamin'ny sapanana no nitrangany loza. Zahay no nanana lalana andeha. Nisy katikatara nefa nisososo avy tany. Anjara no mijanona nefa tsy izay no nataony. Nifatratra taty aminay izy ka tamin'ny fanandrefy mendrika no voadona mafy. Teo amin'ny lohany voadona ka maty izy rehefa tany amin'ny hopitaly. Andray rery lanitro, lozina koa rety. Neny a, tsy azo ny elahana. Anjara ratsy ny etsika. Neny a, vetivety foana dia nilozan'olo tiana. Tsy misainina akory. Maty miendrika. Tsy natao ho saintsaina izany sy rasy aho. Arakaraky ny amisapisanao izany vao mainka handreraka anao eo. Tsy zakako izao ry neny a. Tsy zakako mahita miendrika amin'ny akanjo mariazy sy ireo firavaka efa niomananay nefa entiny milevona. Tsy ho amin'izao mihitsy no izy. Okizay e. Nanao hoana ny dianareo ry niaina? Iza no niaraka tamin'ireo? Nianadahy mendrika. Najanona ny tany amin'ny espasy. Ny décoration kosa atao ihany any am-piangonana araka nangatahany iray aman-dreniny mendrika. Ary ny traiteur? Fandaminana no natao. Satria sabotsy saika hanaovana amin'ny mariazy moa izany no andevenana. Dia andry zareo no hamahana mialohan'ny aingana. Fa amin'izao eto am-boatra izao kosa dia andray anjara koa izy ireo. Aleo mba haka rivotra kely amin'ny velany eny aloha sika sindria. Resaka hafa indray ity ry miaina. Nidenidenika tamiko izy mivadiny amin'ny fasana ilevena amin'ny mendrika. Fa nga misy fombafomba koa nga natao arahana amin'ny tranga tahaka an'izao manjoany Silasy mendrika izao. Tsy misy an'izany fa noho izy ireo efa vita soratra dia mpivady izy raha ara-panjakana. Izay no manahirana azy mivady akany hevitra amiko. Tsy hitako anefa izay navaly azy aloha fa tsy tao an-tsaiko mety izany eritrerina izany. Ary ahoana hoy Silasy? Tsy mbola niresaka an'izany tamin'ny Silasy izy fa izaho aloha no nakany hevitra. No resako tamin'ny fianakaviantsika izany fa tsy tapako samareo retsy. Dia ahoana hoy fianakaviana? Tombona tokoa ny mampivady azy ry zareo satria efa manana bokim-pianakaviana izy roa. Fa nisy koa ny lasa fa raha mbola nambady Silasy any aoriana azo nileferina ihany ny levenany any amin'ny fasan-drazany. Dia inona izany no atao ry neny? Tsara ny raha midingisany amin'ny Silasy rehefa ohatra hoe malaladalaka eo. Aleo aloha ajanona ny resantsika fa mopero tonga eo. Tonga mitsapa alahelo ny fahatongavako izy menakavy ombanareo ny tompo. Misaotra mopera. Amin'ny fijery mahaolona tafalatsaka lalina ao anatiny fahatsapana fa nafoy amin'ny tranga
Tsy noeritreretina tahaka izao. Mahavery hevitra atsika ny fahafatesana tampoka amin'ny olona akaika atsika, nanafoana ny fifaliana efa niomanana. Mopera, loza-tany ny fahafatesana. Loza-tany mopera. Ny foana ny fanantenana efa niomanana ela be. Fongana mopera. Drafitra antsika olombelona zany. Andriamanitra ry zanako manana drafitra ho antsika tsirairay, ary ny toe-javatra rehetra velany tranga eo amin'ny fiainantsika efa voasoratra ao amin'izany drafitra nataony izany. Raha matoky azy isika ka misy atoko mopera fa aleo atonoko izy fa mbola eo ivelany io. Manatonao mopera mba ilazany hevitray aminao. Reo ravaka efa nomaninay atao ampiangonana mariazy dia ho tanterahanay ihany anamarika ny fifalian'izy reo tsy tanteraka. Manao ahoana raha izay mopera? Izany moa no safidinareo fianakaviana? Eny mopera. Mopera tsy manenina raha izay no mampianala elo ny fianakaviana. Misaotra mopera, ho avy any aminao vao maraina ny mpandravaka. Manatona ny sakristain ianareo dia voany ny eglizy. Mety koa ve raha apetraka aminy fandaharana efa nohamaronay? Mety, fa teneno izy anatitra iray ho an'ny mopera. Amin'ny tena ihany zany mopera. Silasy aza manao an'io moa e. Tsy fakahita tsontsika letsy ry malala. Mahery vaika ny fahafatesana. Tsy tanteraka ny asambarantsika. Tsy mary azo no andotrona ny olona tsika fa
fandevenana ny lahy. Tiako foa ny lana dia tsy ho hitako tsony aza. Zao nyoroka farany ifanaovantsika. Ok'izay Silasy miala amin'izay mpamono lamba ny olona. Ndo amin'izay hiala fa mbola ho sahirana ny olona hamono azy amin'ireo lamba petsaka ireo e. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ho aminareo anie ny fiadanana. Ho tanteraka tokoa anie izany. Amen. No fidenareo fianakaviana ny tenin'Andriamanitra hakana fampaherezana amin'izao fahoriana izao. Fa ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Mila izany tokoa isika izao fa ny fotoam-pahafatesana dia fotoam-pisarahana ifanalavitra. Tonga ny alahelo, mirotsaka ny ranomaso fa tsy fankahita intsony. Iombonantsika olombelona rehetra izany, fa na ny tompo koa aza mba nitomany rehefa maty Lazara. Ny akaikin'Andriamanitra no mahatsara, fa manaiky atontsika foana izy, fa tsy toy ny aloka izay arakaraky ny anatonantsika azy no analavirany atsika. Manalavitra antsika ny avantsika no dimandry, fa ny maty tsy mba namana intsony. Na manalavitra antsika zay mendrika, Andriamanitra kosa akaitsika foana naiza naiza. Na raovina, manaiky atsika ny zava-misy. Nizotra feno fahasambarana ianao sy mendrika ry zanako tamin'ny fiomanana ny mariazinareo, nefa nitsimbadika ho zavatozy izany tao anatin'ny ora vitsy na tonga ny fiainana ny savoritaka. Izaho milaza aminao ry zanako, aza vela ivoaka ny velan'ny drafitr'Andriamanitra ny fiainanao, na ianareo fianakaviana koa hitahirany anareo. Ko raha nifidy anareo fa ny akaikin'Andriamanitra no mahatsara, dia ataovy azo antoka mialohan'ny ainganareo eto amin'ny Eglizy ho tafiditra ao amin'ny fiainanareo tokoa izany. Ampahiry ny fianakaviana ny fanahy masina, tsy ho variana amin'ny tany sy ny fahoriana. Dia ho aminareo anie ny fiadanana. Ho tanteraka tokoa anie izany. Amen. Silasy, maheno avy elahy e. Silasy, fa manina elahy varimbarina tahaka an'io e. Maheno avy eo ahy elahy. Miaina, ao anaty tontolo misaritaka ny fiainako. Tsy te hahita ny fiara io tsony aho. Nanala ny ainy malalako io. Aleo io midy ao amin'ny garazy ao foana. Tandre aminareo sao manokatsokatra n'io garazy io raha tsy te hahita amiko a. Silasy lasa efa lasa le tsy fanoavy ndeha atao mahaliana indray a. Aleo amboary ny vatany simby io fa io no miteraka fikorontanam-piainana ho any lahy. Tsy handany vola amin'io zany aka. Dia atao inona fotsiny zany io? Aleo hipetra-potsiny eo e. Ataoko fantatrareo koa, hatreo ny andalovako amin'io sampanana ny trangan-dozy iny. Silasy manaiky fa tena mafy ny manjo any lahy, fa tsy ela rery nge no hiaran'izao e. Mbola misy mafy noho ny any laza ny fahorian'ny hafa. Tsy mahita an'izay an'ny hafa any afa ny any fantatro zao e. Mahalala ny atao hoe fahoriana zao. Miatrampiko ny fikorotanana ara-tsaina sy ara-nofo satria tradoza tampoka. Anoary aloha ireo voankazo ireo e, io kontronono. Marina voalaza miaina Silasy fa izao koa iaho e.
tsy aleo ve mba misitaka kely ny tanàna sika ry sy lasana dia andro vitsivitsy ihany aza. Isitaka ny tanàna hosolon'ny vola tantely tsy nataonay sy miendrika ve? Izy azy efa tsy oatsony. Tsisy hidiran'ny vola tantely mihitsy zany fa mba miala sasatra kely sika vokatr'indry zavanitranga iny e. Mila an'izany sika indrindra fa ianao. Tsy hanaova ninninina amiko zany na hitety amin'izao tontolo izao azy e. Sy lasy tsy hanaova indrala tsy marary aminao fa manaintaina tokoa zany. Tsy maintsy vakiana nefa zany elan'ny akalany. Fitsaboana no atao fa tsy didididi lava eo foana akory. Zaza anaovana tery-vaimanta e. Za ve dia havita anao tery-vaimanta aminao e. Vatana ray sika. Ny marary anao marary aho. Asa heverinao ho zavatra ray manontolo fotsiny fiainana ka ataonao tsinitsinina. Ny elantsika sasatra na dia fotoana vitsy ihany aza. Ho any amoron-dranomasina sika. Mbola tsy mila an'izany aloha amin'izao e. Sy lasy isan'andro ve zany ianao dia hitan'olon-dava sy hitoloko eo foana. Ny andro ray hitolokonao nataoko hoe fotoana fohy fotsiny aza misy akony eo amin'ny fiainanao zany. Akony amin'ny ahoany e. Rehefa mitambatambatra nge ny andro ray manjary taona e. Io tolokonao isan'andro io rehefa mitambatambatra io moa tsy toloko mandavataona dia hainao vokatra teraka izany fa fijaliana ho an'ny tenanao. Mahafingeriny eny zany hoe mariazy efa niomanana fotoana ela efa nivadika ho androm-pandevenana e. Niza tsy azaka an'izany kosa e. Okizay ry neny aleo izay le tsy fatsanevitra mba tsy hitohizany resaka reo tsony ikotratra ny famoizam-posy lasy ora tsy voatsaboaingana ry neny rehefa miresaka aminy ohatrany tsy tonga saina zany izy raha tsy tairina kely. Normaliny zany ry miaina. Mbola fery vao angeny azy ka zany fery zany indrindra no ilana pansement zao e. Ny ratra vela fotsiny amin'izao ange samy mahalala sika ny vokadratsiny e. Eny mitovy zao sika mianaka fa samy marary mahita manjo azy. Ny hevitra amin'ny tokony isin-danaka ilay amoron-dranomasina ange mba hanamaivana ny rarin-tsaina e. Fa zavatra hafa indray no andikany azy. Mbola mikorotana an'izay ny fahazamany metsiny azy kosa ianao e. Lasa ndavitra loatra ny fisainany e. Solon'ny vola tantely tsy nataon'izy miendrika ve no hanaovana an'izany. Tsy ao an-tsainy mihitsy zany eritreritra zany tsy ho mandrakizay zany ry neny fa mandalo ihany tahaka ny vary antsokotra zany ahafahana tsy kelikely eny. Tsy tonga mamonjy eglizy intsony sy lasy Marina zany mopera. Fa maninona? Mianatra manorery mopera. Tsy azoko ny hevitrao. Tsy mila fanazavana be zany na fandalinana. Hainy mopera tsara le bibikely aly reny. Miasa mafy izy. Misomokotra ny fivezivezena manorina ny tranony amin'ny landy ao aminy. Tena ny sasatra izy nefa dia kifafa kely ndray mielona monja ataon'ny olombelona dia rava tanteraka ny tranony sasarany naorina. Asoparana zany opera. Ilay mpamily ny katikatira nandonanareo ve zany no olombelona ny sopatra anao? Tsy marina izany zay lasy fa tahaka ny loza rehetra io. Misy ny tsy nampoizina. Torabato avy any an-danitra indray zany raha tsy misy ny loza tonga fotsiny amin'izao e. Diso be zany fisainanao zany sy lasy. Fa nahoana? Andriamanitra tsy mitorabato. Fitiavana izy. Ny olona tsy tena no toraham-bato. Ny olona rehetra nefa ten'Andriamanitra daholo. Mila mamonjy eglizy ianao fa ten'Andriamanitra. Tsy ny eglizy akory no maninona opera fa tsy aro ny tondrana miendrika ataony tsy mety amiko kanefa teny novidinareo angeny hoe akaikin'Andriamanitra ka tsara ny mandeha eglizy akaikin'Andriamanitra ianao rehefa mamonjy eglizy. Zao koa ny antony iray mopera. Mpankafy muzika ka tsy mety amin'ny toe-poko ny fandrenesana an'le feon'orga. Izany ve no sakana aminao?
sahaka anazy ioarana izy zany Silasy a. Mila mamonjy ekilizy ianao. Tsy mety ny mianatra manirery lazainao, mitondra fahafatesana izany. Ny fiheveranao angamba mopera tsy misy antenaina intsony ny amiko satria tsy pino aho no mpisalasala. Tsy mieritreritra anao ny amin'izany aho ry zanako fa maika aza tiako irehetra foana ny amonjy anao eglizy ho akaikin'Andriamanitra. Efa nahita ianao olona manao hafa mikitay. Ny kitay rehefa miaraka maro anatin'ny fatana mirehitra tsara, fa raha mihalao kosa ny iray ka mipetraka mitokana, midonaka be eo ny setsoka. Tsy maintsy maty ho azy izany. Mahasambatra anao ny mandeha eglizy Silasy, mba hirehitra tsara ny finonao, avela ho ainy anjorom-bala izay rehetra manelingelina anao. Miainy ambaranao mopera, engany mba ho tohanao a mahita sambarana na de tokatena aza. Ahoana letsy? To taraiky be la fa tsy taky nisan'andro. Bobaka indray zay ny asa. Ny asa moa roviana ny tsoho betsaka kia. Indry ihany ny asan'ny mpandraraha. Andeha tany amin'ny dadasineny a. Ay, tany amin'izy mivady. Ka manao hoana izy eo? Ao, salamalama ao. Salamalama hoana? Tsy hita tao salama nefa tsy marary ihany koa. Itovizana ny anay telo mianaka raha amin'io. Ary mba navita nitondra moto ihany ary lahy nakany amin'ny zareoko. Na ratsy aza ny andro. Eny e, efa noeritreretiko ihany ny anala an'ireo kilometra vitsivitsy fa ho sarotra ny ty. Ny rivotra manohatra ohatra ny tsy mandroso izany eny ambony moto. Ny herika koa mifafy eny amin'ny tava. Nandalo tao an'eritreritra mihitsy azaki ny verindalana nefa soany fa nandalo fotsiny izany no ny fiheverako an'ireo fotoana mamy faliako amin'ny fionanay. Mazava be zany fa feno mamina tokoa ny fionanareo ao. Zao no lazaiko andre. Mamy siramamy fa mbola hafa ihany ny tantely. Isaky ny miona andro zareo a dia zay hatrany. Toany miendrika izy ireo amiko. Mahavelom-bolo zany tenao zany Silasy a. Hafa mihitsy ty fionanareo indray mandeha ty. Manomboka izao a dia dikako fa tsy tambavy mangidy tsony no sotroina fa rano tantely amin'izay. Mivoa mihitsy ny fiteninao. Zany a. Mariny zany e. Zay no nahatonga taraky be vao tonga. Malaky hisaraka amin'izy mivady. Ray aman-dreniko reny. Manahoana mon père? Miaina. Salama tsara toanao mamonjy lamesa. Ie mon père, mivavaka maraina. Silasy no tsy hitahita tsony mandeha eglizy a. Marina izany mon père. Mba entany ihany izy mon père. Efa tafaresaka izay mianaka. Miara mikarakara azy isika miaina. Maratitra izy. Mila tsaboina ny fer fa efa misy mikroba. Mila diovina lalindalina ny ratitra fa mijaly kokoa ny marary, indrindra ela vao ikatona ny fer. Na mijaly tokoa izy mon père noho ny ratra-pitiavana nahazo azy. Mifampikarakara isika miaina hanafoanana ny fototsy ny aretina. Tsy atao ivelambelany ny pansement na atao maimaika ny fitsaboana. Isika manao pansement tsara fa Andriamanitra no manasitrana. Zay ny tena izy mon père.
Izay dia matoko fa tsy handresy azy na oviana na oviana ny famoizam-po. Tsy misy ny fambozapo zany miaina, fa ny misy dia anisan'ny singa mahafeno ny jafits'Andriamanitra araka ny fitiavany any Silasy ny ratra mpitiavana mianjady aminy. Mila mino isika. Aleo mendalana ianao mirary soa. Ary ave izay lahy ty vo teo mihitsy izay tsy mopera ny resaka ny lahy. Malahelo mafy le tsy mopera amin'ny lahy tsy hita amin'ny lamesy intsony a. Efa haiko zany re. Dia maninona raha mandeha amin'izay efa ela kosa lety izay nitrangany lozy izay a. Fa mbola tsy mety amiko lasa fanatanterahana didy fotsiny ny andehana radio tsisy fifaliana. Ka neny lahy omeny lavahana tafa oatra ny fitodihana ny lasa. So heveriny rehefa manao fanahiniana ary tonga ho azy zany amin'ny tsy apoziny indrindra rehefa muzika jazz na klasika iraisanay mankafy. Manelingely fahatsiarovana ny rehetra ny rahanay Zay indray lahy. Fantatra nge le tsy mivesatra izany fa manana soro-dalana makany amin'ny fanantenana fiainana vaovao indray Na zaza nge mahatsapa an'izany fa tsy mety zany nefa tsy inina ho eny tsy maintsy ho amin'izany ihany fa tsy haiko hoe roviana. Lefa any amin'ny garazy amin'izay fiara io amboarina ry zareo Zay vao tapa-kevitra izany. Raha izaho dia efa ela ny nahavitany io fa noho ianao dia nandefitra. Tsy anaovana resa be tsony zany neny fefizay zany a. Efa okey le garazy anao azy. Dia rovinsy zany. Raha pitso ho avy ry zalahaka azy. Ary ny tany amin'ny assurance nanao ahoana ihany? Miandry hatramin'izao Mba ela koa zany. Zany ve atao ahagaga tsondry neny a. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa tsy ny tena voapamaky indray ny nandola sy ray Ary aleo andeha amin'izay fa sao dia tsy mahavonjy ny dia fanomaniko Tena efa nirava marina ny lamesa. Mahamenatra ty. Silasy, no deventany ny ranona tsakaina tsy nanadina ny Jerosalema tany mamy Silasy. Faly mopera tonga mamonjy eglizy ianao. Raha manadina anao ary Jerosalema tany mamiko oka ny lelako iraikitra amin'ny lanilaniko. Tsy adinona mihitsy Jerosalema mopera. Ny vavaka nataontsika Silasy pansement ihany fa Andriamanitra no manasitrana. Maika ianao eo fantatra ihany mantsy ny asan'ny mpanjara ny saina feno tetika asa. Mba milamindamba aloha zao mopera. Rotoroto lava foana ve? Aleo mba mitafatafa ao amin'ny bureau raha mety. Tena mety zany mopera. Ny tafa Silasy ny marary rehefa sitrana sy salama dia miaina fiainana mavitrika an'izay, fiainana vaovao. Efa tena mandroso amin'ny fahasalamana tokoa mopera. Tsara be. Misaotra an'Andriamanitra sika. Ny ratra amina fitsaboana sahaza Silasy dia mila saharonana sy arovana mba hanolotra amin'izay. Raha verina sokafany indray ny fery indrindra tsy akijanona mampijaly tsy amin'ny antony. Ivery indray ny mangirifiry ka tonga mihemitra ny fotoana asitranana. Ny tsara Silasy aza mamerina intsony manokatra ny fery efa norakofana. Misy fotoana ihany raha indray mopera mbola ianao le irifiry aleo tsy kitihina intsony mba hanolotra amin'izay. Ny olatra no manamarika fa sitrana ny fery. Efa tena miezaka mihitsy mopera manorina fiainam-baovao
mopera moa Silasy a tia manao savely teny. Mahita ny bloc-notenao eny aminao a, miasa aminao iny matoa entenao foana. Fanaratako ny asa mandraraty mopera ka tsy misaraka amiko a. Mahafinaritra ny mahita tanora mpanjara ry zanako. Mbola misy pezy tsisy soratra ao raha izany a? Mbola betsaka mihitsy ny pejy tsisy soratra ato mopera. Hoy ianao teo hoe manorina fiainam-baovao indray izao. Fanapahan-kevitra tena tsara zany Silasy. Fotoana mety tokoa zao iangana ho amin'ny fiainana majetrika ho amin'ny ho avy. Fiainam-baovao toy ny pejy tsy mbola misy soratra tahaka ny eo amin'ny bloc-notenao ka hosoratanao ao indray ny fikasana momba ny ho avy. Fa izao Silasy, aoka Andriamanitra hiara manoratra aminao mba andarany antsipirian'ny tantaram-piainanao mankany amin'ny tanjona mahasambatra. Tsy ny fanovatra amin'izany ara ve tokony atao raha anoratra ny tantaram-piainana mopera. Ny lasa ny soratanao fampahalalana ny zavanitranga. Fanao tokoa zany ho tahirin-kevitra fa fanao koa ny manoratra ny vina. Ianao mpanjara mahay tsara ny fanaovana projet isian'ny vokatra. Fotoana izao Silasy a, andraisana fanapahan-kevitra matotra, hanorina fiainana ho eo ambony fototra mafy. Efa amin'izany tokoa mopera, lala-baovao tokoa no diavina. Mba ho lalana goudron amin'izay fa tsy mpavetsony a. Fotoana ny amin'izay lety zao hitondrako alina ny an-trano fantatry roneny. Zany ve? Sady mbola tsy zany kosa aloha lesy a. Omeo fanazavana ary a. Ny amin'ny zava-misy amin'lahy. Efa fotoana tokony hanambadiana amin'izay ve izao? Le fijerin'ny fiarahamonina nge lesy ny manahirany. Inona ny manahirana fiarahamonina ny amin'ny hanambadiako amin'izay e? Efa ela nge izay nahafatesany mendrika izay e. Sa ny tian'ny fiarahamonina dia tsy hanambady raha tsy ratoboko vavy. Ary mba ahoana indray ara ny hevitra izy mianaka e? Mbola tsy fantany mihitsy aloha ny fisiany lahy. Zany? Zany iziko. Fa maninona nefa manafinafina ohatran'izany lahy e? Na ilaza nge zany mahatsapa fa mbola tsy tokony hiroso amin'ny fanambadiana aloha e. Zany angany dikany. Ny zavatra feniny zany mifono aratsiana. Za tsy nanitsakitsaka ambadiko na ny sarabady, fahafatesana ny nampisaraka anay sy mendrika ka tsy hitako izay manahirana amin'ny hanambadiako indray a. Asam radio. Mampafantatra lahy zao fa ndray aman-dreny mendrika dia maniry ny hanambadiako. Mbola tanora ianao izy ry zareo ka tsy mety raha ho faty ankazo tokana. Ray aman-dreny mahalala-tsay izany fa tsy le fiarahamonina manahirana. Andraso aloha letsika marina. Diary a, ny andraso letsy mahaela ny dia. Karoviana ary. Rampitso. Ampahafantariko azy mianaka izany anio. Mila miaino tsara nareo a. Rapitso ny asambarana. Anambady a. Anambady? Anambady? Tena vaovao tsy eo an-tsaina mihitsy zany raha ny fahitana ianao a. Fa dia tena tonga hatramin'ny faratapon'ny fahamoiza-po aminareo e. Ka ianao aza nge varimbarindabo zany foana e. Hitako mitokatoka monina zany. Efa dily zany e. Fa raha ny amin'izao zavatra hafa no mahatonga an'izany. Efa trotraky ny tabataba ny répétition muzika.
ary tsy mba hita mihitsy ianao miaraka amin'ny behivavy olon-tiany izany a. Marina tokoa lety izany sa vo hita izy izany ka avy hatrany dia nyreketina. ka raha tsy politra izy ity ka hoe vo mifampikasika dia miraikitra. nahoana ary ny tsy mba tazatazana mihitsy lahy miaraka amin'izany vehivavy izany. Mpamosavy mandeha alina zahoany misy mahita dia tena tsara hafina tokoa nge izy izany ary sy lasy e. ny marina ary zareo za le nanao mission tany ivelany iny no ny fankahitanay zay ny nahatonga anay niaraka anay zany fa ny tiako ampahafantarina anareo koa momba azy dia namaraparana ny fianarana izy tamin'izaho tany fa mbola nisy tazo tsy maintsy natao vao tena vita ny fianarany. Ankehitriny vita zany zao ka efa eto izy. dia roviana ary ilay fotoam-panambadiany maza maika ny ametra-panontaniana amin'izany aloha rampitsy izy ho entiko aty ho hitanareo fa aleo anao dosy amin'izay aloha merci frera. tena vaovao tsy namposina mihitsy ny Silasy rineny ka izay angekiny nahatonga ilaza taminy fa tsy ao an-tsaintsika mihitsy zany falifaly ange nen'olona tamin'resany teo raha pitsy miasambarana ohatran'tsisy le valaketrakiny rineny. tampoka kosa ange retsy mifampatesa mendrika ka nahoana moa no tsy hitolefika hatratia mihitsy zany tsy azo atao nefa manakipy ny maso fotsiny amin'izao. Izay mantsy mifanaon'ny olona rehefa tranga mahatsirafina ny siandrazy ny masony no akipiny aingana fa ngara akipinao ny maso dia foana ho azy ny zavatra tsy tianao ho hita. mila mahita any mitranga ianao hiatrehana azy amahana ny olana. Resaka moa ny atsika sindre zany fa iomakomana zany zao sika andray vahiny importe. neny koa dia mahita lazaina ny aloha dia tena faly afahanam-baty sy lasy le tsy politra importer izy mianaka dia mivadravadra fiteny koa ianao zany ry sy lasy ianao ihany no niteny an'izany ko aza gaga nataitra amin'izany la fa zany ny aty aminay rehefa miresaka tena milay izy nyrentsika madame Sabine dovidovitra sy maitso na dia efa mananontany nantitra aza izy indray kosa no zobavila atao antselygaina sasatry ny miaina mihitsy izy io belle gosse zay mianada ihany no solofon'izy mivady nraitsika monsieur Clovis efa ny ampiandrasana ny fitsangana ny tena ny maty efa elaela ihany fa izy indray kosa araka izao fahitana azy zao misy tsy elatra afi-pitiavana eny amin'ny masony misy tsika mamiratra eo amin'ny olony izy no diary hosoroatantsika indray eo amin'ny boky nankona monsieur Clovis sy madame Sabine dia arak'izany diary no anarany. mba lava koa zany raha présentation faly mahafantatra anao zay ianaka ary tena faly tokoa ny anoratra diary vaovao eo amin'ny ankonanay. faly mahafantatra sy mandray anao koa tompoko. za koa faly mahafantatra anareo tompoko. fangaza ihany faly anoratra diary vaovao eo aminareo koa mbola mifanao tompoko aloha zao fa nampianarina fahalalam-pomba. bebe atsika na ihany izy io sady be resaka ka azagaga ianao efa nisy resaka pahany ihany nataony taminay ny momba anareo sy ny momba anao efa vita moa zany ny fianaranao tany velany tany efa vita fa eo ampiandrasana ny asa zao ay kosa mahafinaritra zany tena fitahiana tokoa zany za moa asana mba hanao ahoana fa eo ampamaranana ihany koa fa manao inona ka ianao azafady gestion leo hiverenana ny aminay ny fanambadiana moa dia tokony ho mangarahara tsy misy ankinafinafinafina na ankifonofony voanatsindrana dia arak'izany tsy misy afenina fa efa fantatry diary daholo ny momba
sy ny zava-nitranga tamiko. Fanambadiana marina somasina ny tianay iaraha-mena ka aleo apetraka amin'Andriamanitra ny fantaterahan'izany. Ka inona moa zany fa efa fantatrao daholo raha momba ny Silasy? Aminay tsy misy ny adevitra fa ny fitiavana no mampifanatona anareo, ary ny fitiavana koa no nahatapa-kevitra anareo iroso eo amin'ny fanambadiana. Fitiavana original fa tsy piraty. Satria original dia hoy izay siniaina hoe ho fitahiana sy fahasambarana ho an'ny tokantranonareo ny fitiavana. Merci maman Sabine. Bisou kely aloha amindry korsery miaina. Ary Ataoko mivandravandra be mihitsy eo amoritra sy ry diary Zana ry tiana ny aty aminay midikidira fa tena milay Sarisaro ale tsy ao an-tsaiko hoe to hitako izany ny fisahirana an'Andriamanitra namorona vehivavy dia nanolotra azy ho an'ny lehilahy. Zany maninona raha tena sary zao no natao fa tsy kisarisary? Ay, le sary to hitako ny fisahirana an'Andriamanitra namorona ny Eva dia nanolotra azy ho an'ny Adama. Dia maninona zao manao kilalao teny? Ary misy maninona foana izy zany le kilalao teny indray ny tsy arako. Dia maninona zao raha tsy mody fanina? Mody fanina satria miodikodina ny resaka. Fa taniko zany to hitako Andriamanitra ny sahirana namorona ny diary dia nanolotra azy an'ny Silasy. Ary mifanena ihany ny eritreritrintsika. Radio. Hitako tsika ny tafaray. Ny fitiavana isahiranana tokoa. Tsy azo raha tsy andrin'ny saina sy ny fotaratara. Azo asiana romantika ho ahy. Romantika. Zany ny tena kanto lesartiana ao anatin'ny tontolon'ny kantotsika ny sahirana an'Andriamanitra namorona ny diary dia nanolotra azy ho an'ny Silasy. Nisy fisahiranana ny famoronana ka tsy atolotra raha tsy ho an'ny tompony ihany. Tsy ratsy kosa romantika. Eno ahy romantika dia mondra mitobolamena ka raha sarahana tsy anjary rojo. Dia ahoana izany ny dinidinika ny aminao anambady izany indray? Efa tsara homana ve ny rehetra mahakasika an'izany? So heveriny madame Sabine fa zaza saina sy toetra ary ndre matoa Silasy. Tsy misy révolution miverin-dalana fa rehefa miroso dia miroso. Aminay mantsy toa tampotampoka ihany koa. Ekeny izany. Zany nanampoka anareo ny antony betsaka ny zavatra ny faomaofao an-tsaiko. Nierika ka nahatazana ratra-pitiavana ny fanandrinako izay nazoko olatra. Saingy efa nataoko ny namelamosina an'iny mba tsy hitodiako antsony. Fa rehefa mifanehitra tamin'ireo sampanandalana teo amin'ny lokondray dia nahatoko mihitsy aloha ny diako. Aiza no ale? Ny lalan'ny fanambadiana indray ve sa ny lalan'ny notokantena? Ndray aman-dreniny mendrika moa dia maniry ny anambadiako noho ny fahatanorako fa tsy andeha ho faty akazo tokana toa voangaly. Tapaka ny hevitro. Ny lalana ny safidiako roneny dia hiazo ny lalan'ny fanambadiana. Tsy manao anao zaza saina sy toetra izany fantatrao tsara ny fanajan'ny fiarahamonina antsika. Tsy azo tsinotsonoavana izany aza manakorotan-tsaina ny amin'izany lakana tsara voma afa-konja. Tapahako ny resantsika fa ao ambaravarana amin'ny biby eo diary. Zay vao tafaverina. Efa niona moa sika ny etoandro.
ny andro efa hariva ka aleo hikarakara sakafo aloha. Ataovy amin'le tena mafilotra raha fa tonga avinanto a. Tonga amin'ny andro arivariva izy izany Mandrosoa. Ie, arivariva tokoa ry miaina fa misy zavatra karakaraina. Tsy aritra fa mbola hody ka. Sady ararotina ihany koa ny ampiaraka amin'izao takariva mahatsara vahiny mahamanina izao akia. Fantatray angefa efa vakiravina ka mamelana ny paiso hoe ny fitiavana mantsy e. Zany moa izy ity a. Zany mihitsy e. Tsy takona fenina amin'ny manodidina intsony. Aseho anay ho hita amin'ny manodidina mihitsy fa lalana mahafatifaty ny fitiavana indray izao no andehananay fa tsy lalana mahafaty ny fitiavana. Tsy avela ho faty izany ny fitiavana ary miaina. Tsy mahafaty ny fitiavana fa mahafatifaty. Avy amin'izany angeny nisy ny fifanantonana sarotra ambara taminay Silasy. Mamy. Ambara ho fantany tsara ny amintsika letsy. Zany ve dia tsy hainao kosa ary miaina. Ilomanosany fahatanyrano izany. Dia lazao fa tsy amin'izany ndry. Nizay fa vakiravina ihany koa. Za dia saika gaga aminareo mifanao ianao ty a. Tsy hitako izay mahasaikatra ny tsy fanaovanareo ndry. Ahoana izany ry miaina. Tsy maninona kia. Ilomanosany fahatanyrano amin'ny fitiavana kia fa tandremo fotsiny tsy ateliny a. Aza be zesta fa ny mahay milomany ihany ny maten-drano. Manaiky ateliny noho ny fahadisom-panantenana. Mampiomehy koa ny resaka reo roa reto koa. Ny ray miresaka paiso, ny ray mivolana rano. Ary ty elaka. Ny lara lalany teteza mita. Lalana mahafatifaty ny fitiavana indray zao no andehananay. Kody za fiano ho an'ny Lexis. Tsy androko ny ahitana amin'ny mopera. Nanome ho avy mahafinaritra anarenana Andriamanitra mopera. Vaovao tsara loatra zao ny ambaranao zany Silasy. Tsara loatra tokoa mopera. Ho avy sy fanantenana tsara anambady mopera. Nentoka eto aminao izy ho hitanao sy fankalalanareo. Diaro no anaran'izy io. Mopera kosa ray aman-drentsika ara-panahy izy. Faly mahafantatra anao mopera. Iza koa ry zanako. Silasy marina ny teninao. Nanome ho avy mahafinaritra anarenana ny fiainanao Andriamanitra satria fantany fa tsy tsara raha irery raha lehilahy ka nanaova ny vady sahaza. Zany moa izy io mopera. Zany tokoa. Raha lazaina amin'ny teny mahitsy ny fanambadiana Silasy dia vahaolana ialan'ny tsy tsara amin'ny tsara. Iza moa anaran'ny zanako vavy teo? Diary mopera. Anarana tsara loatra. Irosa amin'ny fanambadiana nareo roa. Misaotra n'Andriamanitra sika fa nandresy izao ny tsara Silasy. Mihevitra ny atsaranao foana Andriamanitra nanome any diary ho vadinao. Misaotra azy mopera. Fifalinana tsy napozina amin'ny nanakambana anay. Tsy ho ela ny mariazy. Fanapahakevitra mendrika ny anareo roa. Faly mopera. Amin'ity vao tena ho tanteraka ny fifaliantsika mopera. Mba tsy ho azo tsampona tsony any e. Ampy ny manadino ny lasa Silasy fa famerenana hatramin'ny voalohany ny zava-drehetra indray izao. Efa nomena lamosina ny amin'izany ka tsy todianay tsony. Efa levona toy ny entony izany. Aloha tsy resahana tsony. Fifaliana mitafotafo no iainantsika zao. Zay mihitsy nefa ny omanana mopera. Ny fihetsiketsehana rehetra andravaka ny mariazy io. Tsy haitraitra mihitsy fa sehatra vaovao eo amintsika indray. Tiako hazava aminareo raha miteny an'izany fa tsisy endrika firehariana mihitsy. Fa ny vola fitady miaro-po fanary. Nefa tsy vola riana na vola atao fahafikatrana fa fanakekeza-po amin'ireo olona rehetra saina. Omentsika aja amin'ny mpanotriny e. Izay mihitsy no izy mopera.
ny fanajana maika aza maneho fahatorana sy amamin'ny fifandraisana. Sady indray mandeha tsy miverina koa ange ny anaovana mariazy ry izy roa isika tsy manompo vola zany na baikony vola ny ny fantatro Silasy sy Diary dia tena hifaly isika amin'io. Rabaina Ramatoa Sabina fa norina tokantrano vaovao Silasy. Norina tokantrano tokoa izy mopera. Miara-paly daholo sika rehetrarehetra. Mifaly tokoa moa. Efa milamina ny aty amin'ny eglizy. Eto ampiandrasana ny izy roa aho zao amin'ny dinika atao melohan'ny mariazy. Misaotra mopera. Manana ray aman-dreny am-panahy tokoa zay. Efa nanolo tena tamin'ny antson'Andriamanitra Ramatoa Sabina dia manatanteraka. Misaotra an'Andriamanitra isika nomeny vady Silasy. Mifaly tokoa isika ny amin'izany. Efa ireo izy mopera fa aleo angatadalana. Veloma mopera. Mirariso Ramatoa Sabina. Tsy maintsy atao moa ny dindinika tahaka izao Silasy sy Diary ny amin'ny fanorenana mpanambadiana. Efa nanao toy izao tokoa tsika mopera tamin'ireny lasy reny. Zaza dia faly satria manamafy ny efa voalaza no reko eto indray. Izay mihitsy Silasy. Mamerindreo manany antitra hoy ny mpandoko rofia ho an'ny Diary kosa mila miaino sy mifantoka tsara. Eny mopera. Tsy misy adievitra Silasy sy Diary fa ny fitiavana no mampifanatona anareo roa. Tonga nareo tamin'ny dada sy neny zany. Tonga nareo tamin'ny fanjakana koa ary izao entinareo amin'ny eglizy ho amasin'Andriamanitra. Dia raina nareo tsy manao baranahany. ASM Radio. Azafady mopera, inona le baranahany? Silasy betsaka ny tanora mivadivady fotsiny, miteratera-potsiny, tsy manatitra ray aman-dreny, tsy mandeha fanjakana, tsy entina eglizy, tsy mety izany. Mila miroso amin'ny raharaha fa tena raharaha tokoa ny fanambadiana. Tsy olon-droa ihany fa an'ny fianakaviana koa. Tsy maintsy mandeha eglizy ve zany mopera? Misy mantsy fisoratam-panjakana dia efa mety izay. Diary zava-dehibe ny fanaovana mariazy eglizy. Ho an'ny tanora hivady andraisan'ny fitahin'Andriamanitra ny fianakaviana sy ny fiangonana indray mametraka ny tokantrano vaovaon'izy ireo ho tapahan'Andriamanitra. Ny sakana ange mopera dia ny ety manana manao mariazy. Ny eglizy manome vahaolana Diary. Misy mariazy miara-mizotra tsy mandany vola. Tsy voatery manao voaly. Azonao ny antony? Mazava mopera. Fa dinika omena Silasy Diary hitokantrano nareo. Olon-dehibe tompon'andraikitra ampijoro ny tokantrano-nareo fa tsy ankino amin'ny dada sy ny tsony. Hainareo tsara rehefa teraka ny zaza, tapahana ny tadibotra ny famatorany tamin'ny reniny fa hiatrika fahaleovantena amin'izay. Tapahana zao ny tadibotra nareo Silasy sy Diary, tsy anta-anta amin'ny ray aman-dreny tsony. Tapahana koa ny tadibotra mahampitovo anareo hidirina feno amin'ny olon-dehibe manambady. Fa zao koa mila fantatrareo fa misy tsy fitoviana aminareo ka mila mpitoviana. Silasy sy Diary aza ny kilemanareo no ampiasaina lopy hijerena ny abeny. Ampiasao ny lopy hijerena ny aben'ny lafitsaranareo tsy mitovy fitoviana. Ongoty ny fahasamihafana voaray teo amin'ny fitaizana tamin'ny ray aman-dreny fa mambole fitoviana vaovao anareo. Ataovy manandanja fa teny ray anareo, mambole fiainana mpivady sambatra fa za mianatra ny fomba ratsy atorin'ny fiarahamonina. Aijatsy ireny mora mandrobina ka mila ongotana.
lava ny resaka silasy sy diary fa ny izingizinina kosa aoka ny tokantranonareo mahatamanan'Andriamanitra ka miara-monina aminy ianareo. Izy no mahavahan'ny olana amin'ny sedra rehetra. Amarana ny lamesa sika ry havana malala. Misaotra n'Andriamanitra isika nanamasinany ny fanambadiany reto zanatsika reto. Ny eglizy koa miompim-pifaliana aminareo roa fa fenonareo ny fipetra n'Andriamanitra nanorenany ny fanambadiana. Nasehonareo tamin'ny reto mpanotrona ireto fa marina izao ny fitiavanareo. Tsy no tereko masaka fa masaka potiny ka mamy ery. Ho amin'ny tokantranonareo anie ny fiadanana. Ao arin'ny fakanasary dia izy roa no ivoaka mialoha arabaitsika eo ambaravarana. Aleo mba tsy mifanoroka aloha hitandremana amin'ny valanaretina. Manrery mifaly tompoko lazy tompoko vavy manahirana. Raha mandihy tsy misy mpitehaka, raha revo mitehaka indray tsy misy mpandihy. Noho izany indrindra no nanasanay anareo hiara-paly aminay. Zarainay aminareo ny hafalianay amin'ny korana atrehantsika eto. Misaotra antsika rehetra dia mazotoana daholo tompoko. Raha ny hafaliako ry neny sy miaina dia tsy haiko intsony izay ilasana azy a. Mahavangivangy anay foana nareo. Dia mba tia an'ireny hafaliana koa izay madamo Sabina amin'izao fitsidihanao anay matetika izao a. Tsotra ihany a. Iarao mamaritra ny lalaka izoran'ny tokantranonareo iriry avy amin'ny fifanajana. Ny toeran'ny lasa ny vavy a tsy ho simba mifosotra sy aretina. Mazava? Ok maman chérie. Ok maman chérie. Le mariage nous amène à chérir nos défauts. Za dia miaro antiaro fa samy vehivavy izay. Mahaiza mamantatra ny momba anay letsy e. Marina ny andrikiry miaina. Sœur miaina, célibataire on ne connaît rien des femmes. Marié on ne les connaît qu'à travers la sienne. Aza be zesy tamin'izao teny vahiny izao letsy e. Malagasy sika no fampiresaka eto. Fantatray tsara mantsy raha ny aminareo lehilahy. Aza manaiky ovon'olololo izany indria. Samy zanako mipanefaka ka tsy mifampidera taimby eto a. Une femme voit dans son mari à la fois une force à combattre et une faiblesse à protéger. Merci Akitina. Un ménage est bien accordé où les époux ressentent en même temps les besoins de la querelle. Tsy ho vita mihitsy ny resaka raha izao ka. Efa maray izay telo ny teto ka aleo mba nafana ny tokantranona indray izay roa ka. Zay koa tsy hitananareo izany e. Aleo izay mba hanao tafatafa mpifankaty eto e.
Sirio inona moa tsy mahamety an'izao hoe raha mijanona ho fofombady foana ny amintsika. Inona indray zao ny hevitra finosiny izany? Amin'izay tonga lafatra foana ny amintsika malala. Tonga lafatra nga? Aza mizito ho ahy. Tsisy mizito izany eo fa aila tsara. Tamintsika mbola misipa miredareda sy mamy be ny fitiavana. Vao mifankahita misy tsela trafo any anaty rehetra any. Tsy andro mihitsy moa ny fotoana ionana tamin'ny fifankahitana tany ivelany ireny, indrindra rehefa teto an-tanàna. Ny orokoroka amin'izany tsy ahalalana menatr'olona tsony eo. Le emboko ny fitiavana no mahatonga an'izany Siria. Mitsonika sy mandraraka anitra manintona. Za mody alina izany moa tsy hanana-tahotra. Malaika isaraka teo ambody tamboho anareo nefa ny orana efa mitrao. Ary le tolotolotra tsy akijanona, ny sakafo vidiny karazany na dia tsy mampazoto aza, dia maninona koa raha ny vidiana hatramin'ny fahazotokomana nefa. Fa tsy za mihitsy kosa aloha manataka sy mpamiajana ety. Ery fifamofona daholo izany aky malala. Mazava milamizay mijanona ho fofombady foana izany sika. Inona izao tsy hanaovana izany amin'ny vady ary? Izay vehivavy moa natao ho fakana taranaka fotsiny ko. Enina kinidirany. Le taimbava ny zaka dia aleo mifampilonjolonjy. Ka nareo lehilahy rehefa mba hahitsy valo boribory, valo boraingina ny azo. Normal raha mandeha ny vava. Dia aza ty aminay koa ny kizitina rehefa miakatra ny fakturany jirama. Rehefa miditra ny trano koa izay aza maika hitanisan'ny ditran'ny ankizy. Ianao reraky ny asa. Zany ve no hitsenananao? Normal raha mandeha ny valo boribory sy boraingina. So fa tsy amintsika izany aloha malala. Ny antsika fofombady foana. Fofombady nefa efa mitoejazo izao ko. Tsy mijangajanga tsika. Tolotra omen'Andriamanitra antsika balita kely. Fa ny hijanonantsika ho fofombady dia ny kolokoloantsika ny fitiavana. Miady kely tsika fa miombona vetivety. Dia iza manambitamby meloa? Maso mipitrapitra mampalahelo no anehoana azy. Serga Silasio. Mahafinaritra ny mahita anareo roa mifampitantana rehefa eny an-dalana. Modely tsara ho an'ny mpivady. Azo antoko izao fa tsy fanareo an'irony olana nareo. Mariage parfait. Tsy mety izany fanary izany mopera. Ny zavatra ratsy no ariana. Tsara nge mopera mifampitosy e. Marina izany. Mpivady mifampitosy fa tsy mpivady mifanosy a. Dia mba mifampidera koa fa tsy mifanebaka sy mifandesoka. Hainao moa mopera. Oe? Ny anay roa solo oto ampiraka ka mahay miara mirendrika. Mangatsika miara mivongana. Tsy haiko izany solo oto izany Silasy. Dity alaina amin'ny hazo aninginana izany mopera. Bon. Haiko misy dity afangaro amin'ny piraka. Tonga amin'ny nantenenina nareo roa reto. Fa inona kay no nantenainao aminay mopera? Na vanim-bo, vohim-poiran'ny tsery vaovao, hazo zanaka. Tsy ho elantsony raha ny fijeriko azy a. Raha sitrak'Andriamanitra dia efa kaiky tokoa e. Tongava so ny vahiny ry izy roa. Mandalo dia mivily fa sao ataonareo mandalo tana misy havana e. Miraritsoa nareo telo mianaka. Misaotra mopera. Tsara be aky reto fitaovam-piterahandriko. Reto ny zazakely. Ary ny ndry andrasa sy aoko ndry. Reto. Toa hitako sahady zato hafalian'ny anadahako andray papozy mafatifaty.
Ny any aminay arangekiny tsy hitandry e, ampifanahatiny tsy afaka ao am-bavany ao foana. Ka andre kosa kiny fa raha vaviny ko nahoana izy ny tsy ho somebiseby a. Tsika rehetra mihitsy ny diboka faliana kia. Efa misaly dakosement ao e, mahagaga, efa ela ihany izy ny tao. Zany ve? Zaho koa moa taraiky keliko. Oay, okalofa miantso any eny. Mandehana retsy fa miantso ry zareo ao a. Misy fahasarotana ny diary. Fa inona le fahasarotana? Tsy haiko fa dia miandro tsikako. Oay, efa miantso indray ry zareo. Tsy mantro, fa inona koa zany? Fa nanina izy ry zareo a? Andray re. Fa misy inona ry miaina? Fa misy inona? Neny a. Neny. Fa misy inona? Neny a. Maty. Iza maty? Iza ho any maty? ASM Radio. Diary. Ahoana? Nisy tandrevaka nataon'ireo kosa tao e. Nisy tandrevaka tao fa tsisy azany sarom-piterahana zany. Nisy tandrevaka tao fa tsy tokony ho faty diary. Nisy tandrevaka tao e. Miaraba Ramatoa nareo fa te amin'ny maternité diary dia tonga hiara-paly aminareo hifateraka. Mopera, tsy afa-bela mihitsy e. Zao vaovao ratsy mianjady amin'ny andray mopera. Maty diary. Fa naninona? Mopera, itory aho. Toriko ireo mpiasa nampiteraka ny diary reo. Sarom-piterahana zany diary fa nisy tandrevaka tao. Ain'olona no nataon'ireo tandrevaka. Sarom-piterahana ahoana? Zany ny filazan'ny zareo ka tsy an'izy tena izy. Mafy tena mafy tokoa ny manjoanareo fianakaviana. Isika tsy afaka mandany vokatry izao loza mitambesatra izao. Ny toromarika omenanareo aza vela hivoaka ny ivelan'Andriamanitra ny fiainanareo. Tena tsy anaika mopera, tsy maintsy hitory ah. Alotsy zany ny eritreretina aloha sy lasy. Tena zay mihitsy ka. Tsy miova amin'ny hevitro hitory an'ireo tsy avialako fatofato foa ny diary. Olo tiako ny vonoina. Sy lasy milamina isika aloha. Tsisy irina ho aniza na iza ny hotomoron'ny fahafatesana. Milamina aloha isika. Fantatro za mopera fa tsy maintsy ataoko ny fomba fiasan'ny tandrevaka mopera. Sy lasy oko zay mila vavaka isika. Ny fitsinjavana ny ho avy dia tena zava-dehibe ry izy da. Efa tsy misy ny diary tsonitsika ka aleo ny zazakely ny masoana fikarakarana azy. Sofa avitra izy. Zany moa iankinana kely mami eo. Aza mitomany moa efa karakarai mami tsara ianao. Okizay ho any ranomaso. Tiany mami bengy ianao Neny mivoraka tanteraka ny saiko amin'izao fotoana izao. Zava-misy amintsika mahita fa tsy hita ary mahare fa tsy re. Tsy azoko ny tenindre. Mahita fahoriana lava foantsika fa tsy hitan'Andriamanitra ary mahare fangery firiana mafy miatra manaina fa tsy reny akory. Marina ry Nena, Andriamanitra mihitsy no mametraka sakana tsy hanambadiako
tsy misy akory fihetsika feno fangorahana ataony amiko. Ahoana moa ny iainako tsy misy andiary, indrindra koa fangiry firiniankinana tsisy ren'ny karakara sy mampinono. Hoa nrodana ny zavatra rehetra momba maty mendrika, zao mbola tsy naomboko ny sy ny diary. Soa tsy nanaraka azy alaletsy e. Ahoana indray le ty izany mpiako netaka izany a. Tsy pikantsika ro lara tahako izao a. Dada tsy tia bandy kely mpiarahany maso a. Nona izy io e, efa ora hinana ny ronono zao. Zany mo iankinanao, aleo fa karakara ny taty ny biberon ala. Ao aloha raisiny taty e. Piso kely aloha. Mamy. Mila mandroko ela fa madisadisa. Ampandrony taty moa ela rehefa aveo ao. Ary mangina amin'izay moa ny zanaka taty e. Ty rehefa izy aloha le tsy fa hikarakara ny biberon any a. Mba hiteny amin'ny eny tokoa hoe mila tomorona akaiky na diary efa mikarakara ny sakafo ny ankinana ary neny a. Tsy voadioany tsara ny fitaovana. Ny biberon tsy voampangotraka amin'ny tena izy. Mba harao maso ny fikarakarana rehetra atao amin'io zaza io, fa izay no anaramana azy. Efa tena miezaka tokoa amin'ny fanampinana na dia mikarakara ny ankinana, fa misy koa fotoana indraindray tsy afahako manao an'izany. Hainao ihany ny raha atao trano. Raha misy ny azo leferina ary neny, aleo ajanona mihitsy fa indraindray mitandrevaka izy manao zavatra. Saripady ny sakafon-jaza. Jereo ty fivalanany. Misy papiany amin'ny diary koa angamba izay reto manimanina ny ankinana. Tsy efa herinandro izay no nandalovany. Herinandro mihitsy izao. Efa nilaza ary zareo mba mijanona ny aminy ny izy mianaka. Efa eny sy lasy ve zany? Efa eniny ka. Amin'ny faran'ny herinandro no milaza ho any izy ireo. Mamy ange ankizany zafikely izany, sady zafikely avy amin'ny faravavy. Any amin'ny misy papia anankiray indray izany nareo amin'ny herinandro. Any nareo mba mindrinady any monina vetivety. Tsy mahita ny taty tsy mamy vetivety monja. Endry tsara rehefa any moa ô. Tsy be konetaka fa mamy ihany koa le tia alay e. Dia misy taty mahafinaritra be koa any. Dia tonton ihany koa. Vita ny sakafony lahy fa ao fa hanantaty amin'izay. Lasa ela misakafo amin'izay ary. Tena hienjana mihitsy le mamono eritreritra ka. Fa misy inona indray? Ao an-tsisy ny eritreritra ao foana ny embona ny diary. Zioka mitambesatramiko ny fahatsiarovana azy tsy mety maty. Tena mafy. Vao tanora dia tsy hita intsony. Ny embona tsy maintsy misy amin'ny maha-olombelona fa tsy atao mampitilefika izany e. Izay maha-olombelona izay indrindra angeriny eny no hitondrana ny mafy. Folaka toy ny zozoro. Iankinana moa dia tsy nahita an'izay salovatavany reniny fa sary sisa no amantarany azy. Ataovy izay averidery rehefa tonga ny embona sy lasy na mivavaka. Aleo manatona dokotera ry izy da fa hafahafa ange amin'ny fivalanan'io zaza io e. Tsisy fiantraikany ve izany le fanafody nomeny dokotera azy e? Ka izy io mbola mivalana io ko aleo miverina any amin'ny dokotera. Tsy asiana adihevitra izany ry neny fa omany izy dia lasitsika. Antsoina dia anadio azy dia mila miomanaingana koa tsika. Ataovy aingana ny sakafony. Aleo tsika dany hitondra azy tsy ataraiky e. Dodosina dia hikarakara azy. Allô? Asain'ny dokotera miditra hôpitaly ankinana fa
fa angah efa gravy e. Zay zany matoa ampidiry l'hôpitaly rineny a. Ho avy any Silasy aka amin'ny fitaovana fazaka raiky. Manahoana ny zazakely niditra hôpitaly ato zany ny Ramatoa Sabena? Lasa izy mopera. Nandosany valana foana izy, tsy tana-tsony ny ainy. Loza hoany indray koa zany Ramatoa Sabena, manohina mafy ny manjoanareo. Voaingana teo, tena mafy ny zava-mitranga aminay mopera. Nahoana ny misy fahoriana be toy izao foana e. Tsy haintsika ny hevitr'Andriamanitra ny amin'izany Ramatoa Sabena. Ny azo antoka, Andriamanitra dia manara-maso manjaka riva zay miseho amin'ity tany ity, eo ambany masony zao fahoriana misesy aminareo zao. Afaka miona amin'ny Silasy ve? Miandry kely mopera fa mikarakara ny itondrana ny tenana ody izy. Ay, ty fa tamy izy. Mamangy amin'ny fahoriana Silasy, mampahery. Lasako iankinana mopera. Natao koloina mba iankinana nefa zao itomaniny zao indray fa nanaraka ny diariko. Very tanteraka mopera. Nofo isika ka malemy Silasy. Tsy very ianao fa lala mafy ny fizorana ny fijaliana. Na zany aza tsy mandeha rery ianao fa miara-mitondra ny fijalianao Andriamanitra. Ndevina indray nefa mbola tsy nandingana taona akory zao no nandevenana ny diary. Resy aho mopera, resy aho. Mahatsiahanareo foana ka tonga mitsitika re izy telo mianaka. Misaotra tsy mahafoy anay mopera. Azafady mopera. Zay ty ve zany voatokana hiaina fiaina miavaka? Za mihitsy zany ry miaina. Mopera, tsy hainay zay antony fa mitsapanay zao a. Ny fahafatesana dia mampiditra anay amin'ny toerana feno fijalijaliana. Tsy hainay azavaina hoe nahoana fa dia izay fotsiny. Zany ve ho ianao? Resy lahatra an'izany zay mopera. Resy lahatra izay fa ao amin'ny lanitra makarakara no itsikilovan'Andriamanitra anay. Teo aloha mba zakanay ihany fa sao kosa voaviravira lava ka valaky. Tena trovana. Miaina, tena manohina lalina ny toerana misy anareo. Tsy zakako. Manakoako ao an-tsofika ao foana no feon'ilay mpitsabo-panampy tao amin'ny hôpitaly laza amin'ny fahafatesany diary. Miaina, rehefa tafin'ny raona ny masoandro maloka, fa ao amin'ny lanitra ao kosa mbola mitohy mamiratra hatrany. Ato ambanin'ny raona isika ka tsy hitatsika izany. Tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra aminareo fa toy ny masoandro be mamiratra ny ambony rahona any. Aza vela ho takondrao na lava ao foana ny fiainanao ho kikisan'ny fangidena. Atodio ny eritreritrao miaina fa mbola vonina trany Andriamanitra mivelatra aminao. Raha izaho dia mitsotra aminao aho mopera. Tsy milamina tsony ny saina. Mahatsapa mandeha lalana tendrombohitra izay zao. Tsy fantatra izay ho taza-maso ao amin'ny fiolana manaraka ao. Za mamisavitsany amin'izany Ramatoa Sabena. Ny olona salama saina tsy teny hoe nandeha tany amin'ny hôpitaly ka loza fa hay feno marary tao a. Izao no misy eo amin'ny hôpitaly. Salama saina tsara ianareo telo mianaka ka mampatsiahy ihany ny amin'ny teny tompo efa renareo hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Zava-misy eto zany, tahaka ny tsara zao fahorianareo zao, tsapany ny fijalianareo. Raha hoa tsoroko aminao mopera fa
ny ozongozona ny finokona ny fahafatesana ny sezisesy tamiko. Mahatsapa fa tombitombona ihany ny fiheveran'ny olo-malaza ray hoe Andriamanitra dia toy ny mpanao famantaranandro. Nataon'ilay famantaranandro ny fahanany dia navelany anderihery teo fa lasa izy. Satria misy adidy lehibe mitambesatra ho antsoroko amin'ny maha-relijieuzy aho dia zavaiko tsotra aminareo telo mianaka fa ny fahatongavan'ny fahafatesana dia toy ny fahatongavan'ny vady tany hametsaka amintsika taratasy fiantsoana hiatrika fitsarana. Iombonantsika olombelona rehetra ny fahafatesana sy ny fitsaran'Andriamanitra. No beazina tamin'ny eglizy nareo ka amafisy ny finoana mba ho tsy ho tsarain'Andriamanitra fa latasy ihany ny namonjy nareo fivavahana nanomboka hatramin'ny fahakelina. Malemy amopera resy miendrika iainana ve ny fiainana? Raha tahak'izao zava-mampijaly foana no hita noho ny toy vaka-pisarahana amiko sy ny olo tiako. Olona tena tiako telo no nendahana tamiko. Zao manjary mafy hatramin'ny fiatrehako ny ray andro amin'ny fomaraina ho vita hatramin'ny farany veny ianao satria lehibe loatra ny fangiry firiana. Fa mbola mafy koa ny mamarana ny andro ao anatin'ny fangidiana. Amin'ny alina tsy te hiary ny fontsony ny maraina. Mopera mingavy anao mivavao raha azonao atao zao dia zao re mila vavaka mopera. Andao aresika hivavaka. Andriamanitra tsy mandeha amin'ny laoniny intsony ny fiainan'ny Silasy sy Ramatosabinina ary miaina. Misafotofoto tanteraka marefo miaka-midina ny toe-panahan'izy ireo. Omaly izy nahatsapa fa teo akaikinao, izao kosa tao lavitra anao. Mihidy ao anatin'ny amafin'ny fahoriana ny fiainany ka anjakany ny fisainany samy irery. Indrindra fa i Silasy very fanantenana tanteraka fa hoe toy vaka-pisarahana amin'ny olona tena akaiky ny fony loatra izy. Andriamanitra mihazona feno ny herinao ianao ary mbola vonina hatrany hivelatra amin'ny fomba mahomby ampahery azy ireo sy hanasitrana mpitiavana. Ho tanterahinao amin'izy ireo ani izany. Amen. Sotra mopirany amin'ny vavaka nataonao. Raha nahen'ny tonom-bavaka ao nahazo vatsy ny finoko fefa tena very fanantenana. Zao vao takatro reny teny fampaherezana rehetra efa nataonao tamiko reny fa tsapan'Andriamanitra. Takany ary tsy irery ifonako amin'ny teny rehetra efa nalaoko ny vavako nanomezako tsiny azy. Amafisiko ny fisaorako anao mopira tsy namelana ho resy ny famozam-po. Iombonana telo mianaka izany teny Silasy izany mopira. Misaotra mompera fa akaiky ny fonao tokoa zahay maherezina reo telo mianaka ary tsy ho anareo ihany ny terenako izany fa ho an'ireo izay rehetra hiara-ny mafy amin'ny endriny samy hafa. Averiko indray mahereza. Natolotry ny asemo radio anareo teo toy vaka-pisarahana. Tantara indray miseho nosoratany Pascal Rakotoson. Novelomin'ny Louise Ravelso, Ponina Nanja. Niaraka tamin'ny Zoma amin'ny Rina sy Christophe Rabearmanana. Gasy Rakoto. Nandray fiosina indrindra ara-teknika mamiaro vony na Najitosa na Anjara Zafy Rakoto.